manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho antsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Faly zay miarabanao amin'izao fotoan'izao izay manaraka hatrany ity fandarana ity. Maro dia maro tokoa nareo no manaraka izao fandarana izao ary mandray fahasoavana na olotsotra na mpino na mpitondra fivavahana na manam-pahefana na eto toerana na te-pitan-dranomasina aty dia maro aminareo manaraka ary mijoro vavolombelona amin'ny alalan'ny SMS, amin'ny alalan'ny soratra amin'ireny YouTube na Facebook ireny dia voninahitra moa n'Andriamanitra. Andro any dia hianatra ny Josoa toko fasivy tsika ary zava-baovana ny aratsika ary tondra fahasoavana sy fitahina ho any ara-panahintsika indray ity fandarana andro any ity. Pasteur André Alvarez, miarabanao pasteur Heritina. Manona ny fiadanan'ny tomponao pasteur Alvarez dia miarabantsika amin'ny kafy tompoko. Andray vavaka arsika amin'izao fotoan'izao. Raha eo dia misotranao zay satria tsy misy olona afaka manaraka n'ity fandarana ity zany amin'ny heritsainy manokana na fisainana maha-olombelona, fa matoa ny olona anankiray manaraka n'ity fandarana ity dia ny fanahy masin'Andriamanitra no mitarika azy. Araka ny teninao milaza manahy tsisy olona mahay manatona raha tsy ny taomin'ny raiko avy any an-danitra. Matoa reto olona reto ny taominao dia tianao ho tahina manokana na ny ara-panahiny na ny ankohonany na ny fiaina manokana indrindra fa ny fanimpona, ny asa fanimpona sy ny fiantsona zay niantsonao azy. Ka dia tahinindray ity fotoana ity tompo ray andra ny Josoa toko fasivy zay dia hainao niditra tsehatra anokatra ny sainay ampianatra anay ary mivavaka manokana amin'izao fotoan'izao ireo olona mety ao anatin'ny tsy fahasalamana na ao anatin'ny olana ao anatin'ny zavatra manahirana amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny asana devoly, ny hery maizina rehetra na famosaviany zany na herin'ny satana na hery ratsy misakana an'izao raha lasana bavy zao eo amin'ny fiainana, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny asana devoly, miala ny aretana, miala ny zavatsarotra, olana saribahana dia miala zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Tahi manoka zao fotoan'izao voninahitra dia honao rery ihany. Amen. Lasarantsika pasteur Josoa toko fasivy. Ny afetsena nataon'ny Gibeonita mba tsy handrikanana azy. Ary rehefa nandray zany ny mpanjaka rehetra izay tety andafin'ny Jordana, na tany amin'ny tany avoana na tany amin'ny tany lemaka morotsiraka na tany amoron-dranomasina lehibe tarifin'ny Libanona, dia ny Hitita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Evita ary ny Jebusita dia nyrahina ny angona hiady amin'ny Josoa sy ny Israely izy. Ary ny mponina tao Gibeona na rezy nanaovan'ny Josoa ny Jeriko sy Ai dia nanao afetsena kosa izy ka nandeha ary nody hoiraka ka nitondra lasaka tonta na sampony teo amin'ny borikiny sy ny hoditra tonta sady tretraka nofepehezina na sy ny divay ary kapa tonta sady nitampitampina teo amin'ny tongony ary lamba tonta notafiny ary rehefa maina sy bobongolo mofo rehetra zay nivatsiny dia nakany amin'ny Josoa teo atompon-tany Giligala izy ireo ka niteny taminy sy tamin'ny Israelita hoe avy tany an-tany lavitra izahay koa ankehitriny mba manao fanekena aminay ianareo ary ny Israelita tamin'ireo ivita ireo. Angamba amponina taminay ihany ianareo ka ataonay ahoana no fanekena aminareo? Fa hoy izy tamin'ny Josoa, mpanomponao izahay. Ary hoy Josoa taminy, iza moa ianareo ary avy aiza? Dia hoy izy ireo taminy, avy tany an-tany lavitra indrindra izahay
mpanomponao no ny anarany Jehovandriamanitra ao fa efa renay ny lazany sy izay rehetra natao tany Egypta ary izay rehetra nataony tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-davin'ny Jordana dia Siona sy mpanjakany Esbona sy Oga mpanjaka ny Basana izay tany Astarta dia niteny taminay ny lolonay sy ny mponina rehetra amin'ny taninay ka nanao hoe mitondra vatsy eny an-tananareo ho any amin'ny alea dia mandeha ny tsena azy ka lazao aminy hoe mpanomponao zay ko ankehitriny manaova fanekena aminay itony mofonay itony dia vao mafana no nalainay tany an-tranonay vatsy tamin'ny andro nivoanay ka ty aminareo fa ankehitriny indro efa maina sy bobongolo izy ary vaovao reo tsy noditra misy divay reto zay nofenonay fa indreo evatritra izy ary efa rovotra ireto lambanay sy kapanay reto noho ny alavitry ny nale ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo nefa tsy nantany tamin'ny vavan'i Jehova izy ary Josoa dia nanao fihavanana taminy ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy ary ny lohan'ny fiangonana koa dia nianina taminy ary noho ny afaka ateloana no nanaovana fanekena taminy dia reny fa nifanakaiky aminy reo sady mitritra eo aminy dia niainga ny zanak'Israely ka tonga tany tanànandreo tamin'ny andro fahatelo ary Gibeona sy Kefira sy Berota ary Kiriata Jearima no tanànany fa tsy namely azy ny zanak'Israely satria Jehovandriamanitra ny Israely no efa nianiana ny lohan'ny fiangonana taminy dia nimonomonina tamin'ireo loholona ny fiangonana rehetra fa io ny loholona rehetra tamin'ny fiangonana rehetra Jehovandriamanitra ny Israely no efa nianiana taminy ko ankehitriny tsy mahazo mamely azy sika fa izao nataontsika aminy avelantsika velona ihany izy fandrao izy fatezerana mahatratra antsika no fianianana nataontsika taminy ary koa ny olona taminy aoka ihany ho velona izy dia tonga mpikapa azo sy mpatsaka rano amin'ny fiangonana rehetra izy araka ny teny nataon'ny olona taminy dia niantso azy ireo Josoa ka nanao taminy hoe nahoana namitaka anay ianareo ka nanao hoe lavitra anareo indrindra zay kanjo eto aminay ihany no nenanareo koa ankehitriny voaozony ianareo ary tsisy ho afaka fa ho andevo sy mpikapa azo ary ho mpatsaka rano ho antranon'Andriamanitra ianareo dia namaly an Josoa izy ireo ka nanao hoe satria nambara tokoa taminay mpanomponao fa Jehovandriamanitra eo fa nandidy amin'ny Mosesy mpanomponao hanome anareo ny tany rehetra sy andrigana mponina rehetra amin'ny tany eo anoloanareo ary natahotra ny faty izay noho ny aminareo koa adinanao zany zavatra zany koa ankehitriny ndeto atao tananao zay koa arak'izay ataonao tsara sy marina atao aminay dia ataovy dia nanao zany taminy izy ka namonjy azy tamin'ny zanak'Israely mba tsy hafaty ireo dia natolo Josoa tamin'izany andro zany ireo mpikapa azo sy mpatsaka rano amin'ny fiangonana sy amin'ny altaran'i Jehova mandraka androany eo amin'ny tany zay hovidiny pasteur. Ya zava-dehibe zay pasteur Alvarez nafahantsika indray namaky an'ity tantara ato amin'ny Josoa Toko fasivy ity ny Baiboly ray manontolo pasteur Alvarez dia miresaka fahombiazana sy fandresena ho an'ny olona zay tena mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra. Mareko pasteur fa ny tanjon'Andriamanitra aloha zany ho an'ny mpivavaka dia ny hanomezana ny fiainana mandrakizay tsy vola amin'karena ny tena tanjona voalohany raha mampianatra antsika ny tompo tsy valim-bavaka tsy fanasitranana fa nisan'ny tena tanjon'Andriamanitra voalohany pasteur dia ny hanomezana ny olona lay atao fiainana mandrakizay. Raha mivavaka zany tsika kristianina, raha manompo an'Andriamanitra zany pasteur tsika kristianina dia tsy hoe satria manana olana isika dia mivavaka, tsy hoe satria lasa nandositra ny vadinao dia mila mivavaka ianao, tsy hoe marary ianao dia mila fanasitranana fa ny planin'Andriamanitra voalohany pasteur Alvarez dia ny sitona an'ireo olona ireo any amin'ilay atao fiainana mandrakizay. Izay no tena tanjon'Andriamanitra, izay ny ao an-tsain'Andriamanitra. Ny ao an-tsain'Andriamanitra pasteur tsy ny hoe ny ampahana-karena ny olona fotsiny, ny ao amin'Andriamanitra ny toe-tsain'Andriamanitra tsy hoe ny anasitrana an'ilay olona, ny ao am-pon'Andriamanitra tsy ny hoe anananao trano be sy tomobile, fa ny an'Andriamanitra dia le fiainana mandrakizay. Fa ny atsika olombelona indray nefa tsy zay ny atsika indray tsy mieritreritra zay lanitra any
ny atsika tsy mieritrehitra zay mandrak'izay ihany ny akamaroan'ny olona fa mahatonga ny olona mivavaka pasteur Alvarez de le hoe mivavaka mba hanakarena, mivavaka mba azo vola, mivavaka mba hiteraka, mivavaka mba hositrana, mivavaka mba hilamina ny tokantranoko azonao, mivavaka mba hivany olako. Zany ny toetsain'ny olombelona ary zany no misitona azy hivavaka. Fa ny an'Andriamanitra tsy zany, fa ny an'Andriamanitra dia hoe anomenao ny fiainana mandrakizay. Ka mba hahafahan'Andriamanitra nefa pasteur mitondra ny olona ao amin'ny fiainana mandrakizay io dia ratsorona ny resaka dia jonoana Andriamanitra le olona. Jonoana zany hoe manjono Andriamanitra amin'ny alalan'ilay zavatra ilaitsika no hanajonoana Andriamanitra atsika. Zany hoe raha nandositra ny vadinao ka mikorotana ny tokantranonao dia io ny karazana kankana kely anankiray io problemanao io isotoman'Andriamanitra anao, isotoman'Andriamanitra an'le olona mba halalan'Andriamanitra ary hafantatra n'le fiainana mandrakizay. Azonao mety manana trosa amin'ny banky le olona dia ao anatina fahantrana sy blocage vitan'Andriamanitra ny mamaha zany. Fa saingy izao asain'Andriamanitra misimitsy io olana io, ataon'Andriamanitra mitranga io problème arabola io mba hisotomana an'le olona mba hahatonga azy hiditra amin'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Ary presque zany daholo pasteur Alvarez no mahatonga ny olona mivavaka. Nisy vehivavy zay avy any France izy niraisiko, izy moa mety isono fa izy avy any France aperaka France izy. Tena marary vehivavy io pasteur. Ary tena nialan'nenina mihitsy izy tamin'ny fitsaboana rehetrarehetra natao azy. Tsy haiko moa rehefa nitantaraiky teo tsy hoe natany ambony pilipitra nitantaraiky an'izay. Fa tsy nahita fanasitranana izy tany France nefa izy miperaka any. Dia misy fotoana ozy izy menjenjera eny an-dalana eny dia mipompier maka dia entina any amin'ny hôpitaly fa marary izy, marary izy. Dia tonga taty Madagascar zany hanao vacances dia nalehany taty zany pasteur anangona fanafody. Dia misy fanafody efapolo baoritra ny nangoniny eraka satria le fanafody zany lany tany France. Le fanafody calmena ny aretina lany tany France. Dia nakaty Madagascar izy dia niteteziny daholo ny pharmacie eraky ny eraka Tananarivo nanangonana ny fanafody io hoentina any France. Azonao le izy. Grave inge zany aretina zany. Grave zany. Ny fianakaviany moa zany nisy fotoana ny délivrena nametraha tany natao fa ta voafatotra nakalan'olo sermaizina koa ny fianakaviany dia afaka atao anatin'le délivrance. Dia nentin'ny fianakaviany tao zay andao mba hoentinay ianao fa misy toerana hitondranay ianao. Dia reo zany tsy niteny hoe entina hoe vavahana hoe manahoana fa eny le anambavy moa zany nangetaeta ihany koa izy. Dia tsy dia tena hoe nation an'izany hoe fiangonana manahoana tsy dia tena tenen'le fianakaviana fa dia hoe entina fotsiny ianao dia an'olo tena ho an'i Jesosy. Io vehivavy eo anevany zao tsara ny teny resaka tamiko izy. Za pasteur ozy izy mino an'Andriamanitra fa za tsy mino an' Jesosy. Antikrist zany. Antikrist be mihitsy zany. Za ozy izy mino an'Andriamanitra, mino ny fisian'Andriamanitra fa tsy mino an' Jesosy aho izy. Za ozy izy tsy mino Jesosy azo ivavahana. Tena zavaiko tsara taminy le izy hoa tsy adevitra anao am'izany tsy adevitra anao am'izany aho hoe vavahana ve Jesosy sa tsy vavahana izy sa tsy miadevitra am'izany fa izao ianao teo sitrana pasteur izy fa mijaly any le retina dia misy fanafody atoroko anao ka aza manontanytany ianao hoe fanafody izy io na fanafody avaiza fa zao ala izy Jesosy hoa azonao. Dia tsy maintsy ataoko miatso an' Jesosy fotsiny ianao fa dia ohatran'ireny le dokotera ireny aho azy zany. Tsy rarahinao zay fomba fanaovana ny fanafody io hoe fa inona daholo mifangaron'ny fanafody io fa ny fantatrao dia mila mihinana ny fanafody io ianao raha teo sitrana. Ka androano aza miraraha le hoe Jesosy tsy izy tsy aza miditra lalina am'izany ianao za koa tsy adevitra am'izany. Fa andao ianao hivavahana ho dia atsoa Jesosy dia nampanarahako vavaka izy nanaiky izy. Tao anatin'ny délivrance vavahana zany misy zavatra ohatran'ny zavatra mivongana be zany teto anatin'ny kibony. Tato anatin'ny ambavafony tato eniny voaka mihitsy. Eniny voaka. Dia nisy zavatra ohatran'ny mandondoro eny izy zany voaka tao ny délivré. Maivana pasteur ozy izy.
sitrany teny eo izy pasteur tonga de afaka teny eo tonga de sitrany alleluia izy moa andeha ody any France amin'ny farany volana zao za moa nyteny tamin'io za koa avo ihany a le tiako tenena zany de tena hoe presque zany daholo mahazo ny olona tsy mihinao ny Jesosy ny olona ary tsy mihinao n'Andriamanitra raha tsy jonon'Andriamanitra aloha marary izy de tsy mahita fanasitranana intsony de na tiny na tsy tiny rehefa nyteny dokotera tsy hitany intsony azo atao hoe de tsy maintsy vavaka sisany azony ataony azonao vavaka sisany azony atao de iny le aretina iny no nanajonon'Andriamanitra azy presque zany daholo ataoko hoe 90% ndre olona mpivavaka ireo pasteur ataoko hoe mpivavaka amin'ny fiangonantsika ohatra zany daholo ny lalana nitondran'Andriamanitra azy tao anaty aretina tao anaty problème tokantrano tsy mahita tany eletsony amin'ny famohana vola amin'ny banky de zao kosa nefa mahafinaritra raha vao tapa-kevitra le olona manompo ny tompo de mivay olana io pasteur de mahita an'iny amin'izay izy hoe tena miva le olana tena falifaly efa miva le olana halleloia ay tena mahavonjy Andriamanitra de iny izy fa miroso mivavaka de izy miroso mivavaka iny mbola le valim-bavaka ihany ny ao an-tsainy hoe mbola azo valim-bavaka ny an'Andriamanitra rehefa pasteur de le ny ao an-tsain'Andriamanitra de le hoe hanome azy ny fiainana mandrakizay azonao le plan'Andriamanitra ny an'Andriamanitra zany tsy le zavatra mahamaky atsika fa ny an'Andriamanitra le fiainana mandrakizay alleluia fa amin'ny alalan'le olana amin'ny alalan'le aretina amin'ny alalan'le zavatra sarotra no izy toman'Andriamanitra n'le olona asa raha mazava zany pasteur io zany no izy toman'Andriamanitra n'le olona ivavaka tsy manapo ny akamaroan'ireo olona ao amintsika reo ohatra zao raha ny fiangonantsika fotsiny zao da pasteur sy ny any amin'ny fiangonana rehetrarehetra eny tsisy manapo zany hoe ny afarany ty lalany teny ho any an-danitra fa ny akamaroan'le olona de eto mambavaka pasteur fa mikorotana ny tokantranoko eto mambavaka fa lasa ny vadiko eto mambavaka fa manana problème tribunal eto mambavaka fa tena bloqué daholo ny zavatra ataoko de livreo fa marary de livreo fa misy mamisavy fa ny planin'Andriamanitra amin'io de fa ozy izy Andriamanitra hoe sotomoko ty olona ty fa io problème io nananjonon'Andriamanitra azy Andriamanitra rehefa pasteur raha ma hoe manjono an'le olona azavaiko tsara zay de tsy ohatra atsika hoe manjono ny trondro de any anaty kibotsika hoe jonona ny trondro de hoanina de vonona fa ny an'Andriamanitra raha manjono an'le olona de hitondra azy amin'le fiainana mandrakizay azonao anome azy fiainana mahafinaritra zany no planin'Andriamanitra ary zany no ampahafantaratsika an'retolo reto hoe zany ny antonotony fandarana intony tsara manamarika an'izay tsy ny hoe ampianatra anao fotsiny zay eto mba ho délivreny ianao tsy ny hoe ampianatra anao eto fotsiny zay mba azo valim-bavaka ianao tsy ny hoe ampianatra anao eto fotsiny izay dia manakareny ianao de mahazo andresy mahazo an'ity fa io pasteur Alvarez manana planin'Andriamanitra de ny anome an'le olona lay atao hoe fiainana mandrakizay mazava sa tsy mazava pasteur izay zany a no zavatra misy na izany na tsy zany nefa pasteur de zao misy fampianarana atao anaty baiboly mba azahoana valim-bavaka fampianarana ho an'ny mpino mba azahoana valim-bavaka satria ny tena olana ane pasteur Alvarez tsy le fiainana mandrakizay ny olana tsy fidirana any amin'ny lanitra fa ny olan'ny olona de le ady eto ambonin'ny tany le combat eto isanandro ary fantanina mipetraka amin'ny olona de hoe ahoana ny ataoko no azahoana fandresena ahoana ny ataoko ahitako fahombiazana ahoana ny ataoko afahako manangana trano mba misokatra ny fiainako possible io pasteur azonao atao tsara ahoana ny ataoko zany ny fantanin'olona afahako mandresy ny fahavaloko afahako mandresy ny fahavaloko raha mijery pasteur atsika ny tantaran'ny Josoa hatrany amboalohany hatrany amin'ny Josoa toko voalohany de ny fandresen'ny Josoa sy ny zanak'Israely de tsy niakina tamin'ny isan'ny miaramila ny fandresen'ny Josoa tsy niakina tamin'ny fahaizany miady ny fandresen'ny Josoa tsy niakina tamin'ny vola sy ny fitaovam-piadiana teo am-pelantanany fa ny fandresen'ny Josoa de niakina samy rery tamin'Andriamanitra azonao niakina samy rery tamin'Andriamanitra ary zany ny ampaherezako an'ireto mpivavaka ireto tsy resy zany ianao ranabavy na iady aminao ny rafozanao
iady aminao mpiray-tapo aminao anilika anao ny vadinao anilika anao ny havanao tsisy tianao ny olona rehetra raha mbola Andriamanitra irery any no miaraka aminao raha mbola misy Andriamanitra miaraka aminao tsy resy zany le olona pasteur sako milaza aminao fa tsy resy zany ianao raha miaraka aminao Andriamanitra reto zanak'Israely reto ange pasteur tena nitsangana zay niady taminy misy an'izany tonga de firenena anankidimy ndray miady aminy misy firenena anankifito ndray mitsangana iady aminy misy an'izany hoe mandany Jeriko zany didionina fotsiny de menjery zany ny atao hoe miracle pasteur Alvarez ary ny tena herin'ny kristianina iray ny tena herin'ny mpino anankiray pasteur de tsy izy mahitahita izy mahitahita hoe mahalala ny ranony manamboly manana an'izao hoe mamitaka io pasteur raha ny volana ananao mety voafitaka ihany ianao firifiry moa pasteur ny olona mampiasa vola amina milliard mampiasa vola 200 millions fa rehefa diso metehatra loatra amin'ny heriny izy ao anaty fotoana foy potika fa misy olona rehefa metehatra amin'Andriamanitra zany pasteur raha tena Andriamanitra ny anteranao tsy milentika zany ianao ary zany ny Josoa ny heriny tato Josoa de nambaran'Andriamanitra foana ary naverimberinaandriamanitra taminy manao hoe aza vela hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity fa sainao manalina handehananao hanao arak'izay voasoratra eo handehananao izy sady ny hoe raha mbola mandeha araka le izy voasoratra eo anatin'ny baiboly ianao fandresena foana ny eo anoloanao pasteur andehananao anao arak'izay voasoratra eo izy ary amin'izany de alavorary ny lalanao ianao sady ambinina azonao dika aloha ambinina tsisy ninina afaka anakana ny lalanao zany azo ny fahavalinao atao ny mametraka barrière eo alohanao azo ny fahavalinao atao ny mametraka barrage azo ny atao tsara ny mametraka piège eo alohanao fa amin'ny fotoana ianao tonga eo de misokatra ho azy ny lalana rehetra amin'ny fotoana ianao tonga amin'ny barrière io de misokatra ho azy ny lalana rehetra amin'ny fotoana ianao tonga amin'le barrage eo de misokatra io amin'ny fotoana nahametrahan'ny olona tendrombohatra ary eo alohanao vao manitsaka eo anao de misokatra ny lalana raha mbola Andriamanitra ny momba ny olona io pasteur Alvarez ary zany ny secret-ny Josoa na tonga ny Josoa tsy nety resy mihitsy nanao angaredina firenena maro nitsangana olona maro nitsangana mpanjaka maro fa tsy miotsina mihitsy izy ao amin'le fotoana hoe hiazika ny ady iny de tonga ho azy eo ny fandresena tonga ho azy eo ny fandresena anisan'ny secret-n'izy ireo pasteur de zavatra kira ihany ny tele hoe Andriamanitra niaraka aminy Andriamanitra nomba azy Andriamanitra teo anilany ary zany nampaherezako andreto mpijery sy mpanaraka amin'ny fandarana raha mbola Andriamanitra no miaraka aminao raha mbola Andriamanitra no mampandresy anao raha mbola Andriamanitra ny eo anilanao tsy horaraka mandrak'izay zany ianao nizaniza fahavalo na iady aminao pasteur Alvarez mazava zay fanambarana sy fampianarana teneninao zay teo pasteur misy tokoa ny pasteur araka ny teninao teo hoe misy karazana olana zany alefan'Andriamanitra tanjon'Andriamanitra amin'iny de mba hanatonatsika n'Andriamanitra mba hitodiantsika aminy mba hivavahantsika mba hisarika amin'ny fiderintsika hoe tsy hoe farana hatreo ny tantara fa mbola misy vahaolana mbola ao Andriamanitra misy tokoa ny pasteur olana tsy voavahan'ny vola tsony misy karazana problème tsy voavahan'ny fahalalana olona tsony misy karazany olona mikorotana ny tokantrano io korotana ny fiainam-panambadiana fa zany ny korotana tokantrano zany pasteur resaka raha-pitiavana ny olana amin'ny fotoana na fisaraha-panambadiana misy karazana olana na ditranjanaka tsy voavahan'ny ara-bola tsony zany pasteur na manana milliard ianao tsy voavahanao hoe ampiverina plamina ny tokantranonao io na ampiverina indray le fankatiavana tamin'ny voalohany na hoe iovan'ny toetra ratsy ny zanakao tsy voavahan'ny volanao zany na omena vola 1 milliard zany zanakao fa maditra iny tsy ampiovana azy zany na iantso oentina amin'ny tribunal iny kakadrainao any rehefa tsy iova iny de tsy miova iny pasteur na fantatrao daholo ary ny mpitsara rehetra de sinao kadraina any raha tsy Andriamanitra mihitsy ny miditra tseratra pasteur Andriamanitra manao intervention dia zay no vahaolana eto mo pasteur ny tantarany Josoa ny jerevantsika dia tonga ny Gibeonita nanao afetsena Gibeonita moa zany le tanàna le ponina teo tanàna zany satria zany eniny zareo hoe
tonga zanak'Israely ary nandresy foana zanak'Israely sokatra andramasina mena sokatra ny on'ny Jordana rava mandany Jeriko resy ny mponina tao ay de hiditra amin'ny tanàna zany zareo ary afaka telo andro izy de tonga eo amin'le tanàna ny Gibeona dia nanao ady afaka fetsena ny Gibeonita voaloha aloha tsy netiny nataony satria amin'ny lafiny ray hoe nanao akefetsena fa mety ihany koa nefa ny azo alaina tahaka ihany amin'ny lafiny ray satria zao te hamonjy ny aina izy te hamonjy ny aina izy ka faty kosa raha venao de iandro fotsiny faty eo ary venao zany tokony amailo atsika ray aman-dreny am'izao fotoana zao ray aman-dreny hoe hoavy Jesosy eo any amin'ny raha lanitra ahoana fomba fiainanao am'izao fotoana zao raha ohatra tokosa ve efa tsy tavavoakatsony ianao de any am' Jesosy osa vahaolana de inona ary no sakana anao tsy anatona any Jesosy nisy rangazy zay pasteur nanatona anahy de ingénieur izy mivady samy ingénieur izy mivady de zao notenin zareo teny efa tsy hitanay tsony pasteur ozy izy toerana lehanay fa zay ahitainay vahaolana am'izao fotoana zao ozy izy de zay no tomponay raha mahita devolo zay ka mame vahaolana de tomponay raka ny devolo ozy izy raha mahita ny Jesosy zay ka mame vahaolana anay Jesosy de tomponay Jesosy nefa pasteur ozy izy tany amin'ny devolo zay ozy izy efa nataona telo zavatra rehetra tany ozy fa tsy nahita vahaolana zay fa ato am' Jesosy izy amin'ny vahaolana ka rehefa ato am' Jesosy izy amin'ny vahaolana inona moa masakana anao tsy anatona any Jesosy tapao ny hevitra androany fa ao ny vahaolana ary eo akoatran'ny Jesosy rehefa tsy mahita vahaolana am' Jesosy pasteur de fa tsisy vahaolana tsony nefa za mino fa ao am' Jesosy de misy mandrakariva ny vahaolana ary ampy ny vahaolanao pasteur ary mahafapo ny vahaolanao ary mety le vahaolanao sady ara-potoana tsara no mety tsara ireto mponina Gibeonita reto pasteur de nanao ny fomba rehetra hoe zay tsy anay koringany zany ry havana malala tokony misy toe-pana misy zavatra tsy azo ekena ntsony amin'ny fiainantsika re lalasana bavy hoe ianao molo anatin'ny fahantrana am'izao fotoana zao firy taona ianao nanompo an'Andriamanitra ao anatina problème ianao misy vahaolana misy valimbavaka efa tokony ho tonga aminao nefa mbola sy tonga l'izy de mbola naiky an'izany ihany venao mbola naiky hijaly mbola naiky arary mbola naiky toetra am'izao fiainana efa tsy mety aminao misy karazana fiainana pasteur efa tsy mety am'le olona tsony le fiainana efa hitanao hoe fiainana tsy mandeha am'izay izy tsony fotrany manaiky ianao mianatra ianao ohatra mba nisy fianarana nataonao fa niasa ianao efa misy expérience maro hitanao tampotampoka eo raha avy ny fiainanao de anaiky an'izany venao hoe avelo am'izao rakapa zao ngamba fitonan'Andriamanitra zao ngamba fitarihan'Andriamanitra zao ngamba ny sitrapon'Andriamanitra tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra aza manaiky an'izany mihitsy ianao aza manaiky mihitsy ianao mbola hitoetra mitonana misy anao io fa reky Gibeonita reto de tsy nanaiky andro fotsiny ho faty eo de tahaka zany kotsika kristiana misy zavatra tsy azonao ekena raha lasana bavy misy zavatra mila toerinao misy zavatra elanao tapao ny hevitra reto Gibeonita reto nanao fomba rehetra iarovan'ny aina vahaolanao atsika am'izao fotoana zao de zao ato amin'ny tenin'Andriamanitra ihany atao fankatoavana tenin'Andriamanitra efa tady vahaolana ianao hatram'izay tsy nahita vahaolana fa am'izao fotoana zao ianao anatin'ny olana mafy de mafy tenin'Andriamanitra atao anatin'ny Baiboly fankatoavana tenin'Andriamanitra ihany pasteur ary zay problème ny zanak'Israely teto pasteur nanana olana zanak'Israely de zao nandeha tamin'ny fahazarana ohatrany hoe tsy mila manontany an'Andriamanitra tsony fa aloha tonga de andefa rehefa tonga ny Gibeonita raha ny tokony izy de zao rehefa misy fanapa-kevitra lehibe raisiny na fanapa-kevitra kely raisiny na zavatra hainao ary raha manao azy pasteur na haiko aza manao anazy de tsy mahazo mety hatra amin'ny faizako zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe voaozona zay olona matoky olona ka miala am' Jehovah ny fony ary manao ny fosandra zany hoe amin'ny fotoana zany miala amin'Andriamanitra mifatokiko fa matoky olombelona na matoky ny tena koa ole de atoky an'Andriamanitra de zao lasa misy ozona ambadik'izay pasteur misy ozona zay ary zava-tozana ambadik'izay hoe niala tamin'Andriamanitra ianao de nanao foana ianao nandray fanapa-kevitra ohatra hoe misy vehivavy ohatra pasteur fa fanta zao le lehilahy hoe fa sady misorotoka mbola tsy vadary zareo sady misorotoka mifoka rongony mamono de mbola hoavy venao de mbola hiditra am'izany lehilahy zany any venao sady tsy mivavaka le olona efa tena hitanao hoe ratsy tozina za tena tia be anazy fa rehefa mivavaka ave tsy iova ihany izy de fanapa-kevitra mampatahotra be zany pasteur tena misy zava-dozo ambadika zany ary ny olana tamin'ity pasteur de zao le Gibeonita tokony naringana nefa tsy naringana de niteraka olana mandrakariva teo amin'ny zanak'Israely ka ianao raha lasana bavy am'izao fotoana zao raha misy fanapa-kevitra mila horaisana na kely na lehibe na fanapa-kevitra manaona na fanapa-kevitra manaona de zao zava-dehibe indrindra de manontany an' Jesosy manontany an'Andriamanitra atao amin'ny fahaefatra andiny fahaefatra ambin'ny folo pasteur de zao mivakiny
diny fa efatra amby folo toko fa sivy izy teo andiny fa izy teo diny fa efatra amby folo andiny fa efatra amby folo manao hoe ary nankaraha ny olona mivatsiny nivatsin'ireo nefa tsy nanontany ny vavan'i Jehova izy zany hoe tsy nanontany an'Andriamanitra zany tsy nanontany ny sitrapon'Andriamanitra reto olo reto fa netehitra fotsiny tamin'ny fahalalany endrika ivelany ny endrika ivelany de mety mamitaka fihetsika ivelany de mety mamitaka fa Andriamanitra ihany tena mahalala ny zavatra rehetra ka zay ny ilana mihaino toroteny pasteur zava-dehibe ho an'ny kristianina mihaino toroteny satria ao anatin'ny toroteny Andriamanitra afaka mamindrefa faminaniana ho anao na manatona travivana manatona mpanompon'Andriamanitra no mantany hevitra Andriamanitra ao anaty fifadikanina ao anaty vavaka hoe inona ny hevitra ao Andriamanitra pasteur marina zay melo ny dirako am'izay fanontaniana ny hevitra Andriamanitra zay pasteur de verena kely hoe inona monina tonga ny olona tena ny orooro mihitsy an'reto zanak'Israely reto inona loatra ny heriny reto zanak'Israely reto natonga azy mandripandripaka mihitsy mandripandripaka mihitsy tsotra ihany pasteur mbola verika any ny tena herin'ireo tsy basy na tafondro na sabatra na lefona ny herin'ireo tsy miaramila ny herin'ireo fa ny herin'ireo zanak'Israely reo pasteur Alvarez dia Andriamanitra niaraka taminy Andriamanitra nomba azy za pasteur tena miteny an'ireto olona mpijery fandaran'ireto tena inona kay mahatonga anao resy lava ohatran'io inona kay mahatonga anao mivavaka ianao manompo an'Andriamanitra ianao nefa de mikorotambelona amin'ny fiainanao tsy misy fiainana milamina mikorotana tokantrano mety faharesena fa fahambaraka faharavana ny tena marina ranabavy ataoko mahitsy ty resaka ty tena tsy miaraka aminao Andriamanitra zany mahatonga ny olona miady mafy ary miady rery azonao miady tena miady nefa pino izy amin'io miditra am-piangonana izy amin'io mivavaka izy amin'io fa ny tena marina mahatonga anao tena teratsemboka miady rery io ranabavy tena miady rery ianao azonao mahatonga anao tena hoe mahatsiaro fa fambaraka faharesena lava io tsy miaraka aminao Andriamanitra fa raha miaraka aminao Andriamanitra pasteur ny fahavalo rehetrarehetra miororo eo anoloanao ary io lalana io tsy maintsy misokatra fa ny ady sokevitra tsika mako zany pasteur zay ny mahatonga na tena miteny amintsika mpitoroteny hoe tena azavitahana ny olona azavitahana ny olona ny ady sokevitra tsika mako de le hoe satria miditra any am-piangonana de mpivavaka zay satria miditra any am-piangonana de mpino azay satria miditra any am-piangonana de kristianina zay satria miditra any am-piangonana de mamaly vavaka zay Andriamanitra non pasteur tsy ny fidirana ho any am-piangonana fa ny fanaovanao sitrapon'Andriamanitra hoy izy ao matitiko fa 7:1 tsy izy rehetra manao amiko tompoko no hiditra fanjakany lanitra fa izay manino zay manao sitrapony raiko izay manao sitrapony raiko zay any an-danitra zany tsy tokony hamitapitahantsika olona mihitsy ry mpitoroteny ny fantaniana mipetraka de hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra ve re olona reo sa tsy manao ny fantaniana tsy hoe miditra am-piangonana ve sa tsy miditra ny fantaniana tsy hoe dekony sa mpiandry sa mpandray fanasan'ny tompo sa mpikôrala tsy any le izy fa fantaniana miperaka de hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra ve io olona io sa tsy manao fa raha vao tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra le olona pasteur tsy maintsy miatrika ady rery izy azonao de zany ngeny mahatonga an'le olona miteny manao hoe hitanao mahatonga ny olona sasa miteny fa ka monareo rery ihany mivavaka zay koa ny mba mivavaka zay koa ny miditra am-piangonana nefa ianao miditra am-piangonana fa tena enina hoe miady mafy amin'ny fiainana fa ny devoly sy ny fahavalo zany pasteur menjera ho azy zany jere vao mitantarany Josoa ino nomboko amin'ny Josoa toko voalohany hatrany amin'ny farany fa nafiry miaramila miady aminao ary Josoa tsy taitra akory miady aminy azonao tsy taitra akory misy fotoana tena bakony Josoa fotsiny masoandro hoe mijanona ianao eo de mijanona eo adiny folo bakony ny volana mijanona ianao de mijanona eo de manomboka misavoritaka daholo fotsiny fahavalo azonao de mifamely atoeranao re fahavalo reo de zay maty de zay mandositra azeran'Andriamanitra avandra vavety avy any an-danitra any amin'ny tapindohany tonga de vaky ny tapikandrany sy mivaky ny tapindohany zany hoe ny fandresena Josoa de ohatra ny fandresena tonga ho azy zany azonao
ohatra hoe fandraisena tonga ho azy ary zany mihitsy ny atao anaty baiboly fa ny mahatonga atsika pino tena misy pino nge pasteur mafy ny zavatra mahazo azy misy anabavy zay za nyresaka tamiko tena pasteur za elikeliky miprêt-à-pot amiko tsisy tia atsony za koa le mivavaka de halan'ny vadiko le halan'ny fianakaviam-badiko halan'ny rafozako za nanany banky vola nefa ny avelan'ny zareo iady rery zao raha nabavy tanterao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ho afa baraka ao zany ianao za zany miteny aminao anao mpijery an'ity fandaran'ity na tsisy tianao ary ny olona ka manilika anao de vo ny teniko aminao ataovy zay mahafaly an'Andriamanitra ataovy zay sitrapon'Andriamanitra fa ho tafavoaka moramora ao anatin'ny hoadinao io ianao asa raha mazava zany fampianazany pasteur ho tafavoaka moramora ao ianao na iala aminao daholo ary ny avanao ka ianao rery tsisy na tsisy anampy anao ary ny olona rehetra fa ianao rery tsisy mampanantena anao fa ianao tsy maintsy tafavoaka ianao tsy maintsy mandresy ary reo olona nanelikilika sy namelanao iady rery reo ahitany fandresena mihezinezina ho raisinao afaka fotoana fohy tsy nivahaolana pasteur ny vahaolana tsy mitomany hoe tsisy tiany olona elikeliky ny olona zary tsy zany vahaolana tanterao ny sitrapon'Andriamanitra fa zany ny secret ny Josoa pasteur tsy any ambolohany de ozy izy hoe aza vela iala amin'ny vavanao ary nitsindrin'Andriamanitra tsara ity boky lalàna ty fa atao inony saintsaino andro manal saintsaino andro manal andehananao manino izy izy anao arak'izay voasoratra ao za hoe ny an'Andriamanitra hoa tsy le hoe miditra any am-piangonana ny an'Andriamanitra tsy le hoe dekoniny anao sa pasteur tsy le anarana zany tsy le anarana ny an'Andriamanitra tsy le hoe mpiandry anao sa inona fa ny an'Andriamanitra vonona ve anao hanao arak'izay voasoratra ao vonona ve anao hanao zay sitrapon'Andriamanitra fa rehefa vonona ianao hanao sitrapon'Andriamanitra ty tsiketo tsisy fahavalo aresy anao zany tsisy problème tsy ho voadinga anao zany fa ny mahatonga mpino za pasteur tena varina mihitsy mijery an'le mpivavaka sasany Andriamanitra ary normal aloha zany normal ny tompo raha tsy mitahanao tamin'ny tababolana pasteur nampametraka fanontaniana tao am-piangonana tamin'ny herinandro tamin'ny tamin'ny tababolana nisy torotenina ataoko zay zany efa atao amin'ny asa 3 herinandro lasa na 4 herinandro lasa le torotenina ataoko mahakasika ny hoe ndany ianao mivavaka ho amin'ny marary ndany ianao manao délivrance olona taditika le mandeha manafika ndana manafika andana aza miperaperaka atsony ianao rympino malala andany ianao mijoro vavolombelona amin'ny olona ohatra n'ireny olona mpanompo sampy reny hitanao mpanompo sampy mpanompo sampy eny tsy mampiasa radio ny akamarony tsy mampiasa télé le olona avy nanompo sampy eo reny no ampiasainy de mijoro vavolombelona mahita olona marary izy de nasiny olona ianao fa ary misy olona mahay de masitona olona izy makany kany amin'ny nampitaiza olona any ary misy olona mahay an'io ary misy olona anina an'io ary misy olona tena zao ary misy tena ana fa andao ianao tsy mampiasa radio reny tsy mampiasa télé reny nefa mahazo olona azonao reny mpitaiza olona sy mpanompo sampy reny mahazo olona satria le olona tezainy eo ny azy miasa ary mitona olona ny asa de zany nyteneko ampino tsy tokony ho latsa-danja amin'ireny olona mpanompo sampy reny ianao tsy tokony ho latsa-danja amin'ny olona mpitaiza olona ianao andana miasa mijoro vavolombelona mitona olona andana mivavaka ho amin'ny marary andana midélivre olona andana mametsa-tanana ho amin'ny marary nananga-tanana daholo izy ny vonona ndeha 100% nananga-tanana daholo ny heriny iny nampametra-panontaniana izany nandeha nanafika zara raha nisy 10% any ny problème mampivavaka miainy toroteny miainy fampianarana fa tsy makato tsy manao an'le sitrapon'Andriamanitra ary zany mahatonga ny faharesena eo amin'ny fiainatsika azonao tsika tsy tokony hiady mafy amin'ny fiainana zany tsy tokony hiady mafy amin'ny fahavalo tsy tokony hiady mafy amin'ny problème io fa ny problème tsika tsy makatoa an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra nefa de zay ihany tsy zay manao amiko tompokotopoko izy izy fa zay manao ninona zay manao sitrapony raiko zay nadany zay manao sitrapon'Andriamanitra masitrapony raiko fa tsy hoe ianao miditra any am-piangonana tsy ianao mihirahira eo tsy ianao manao alelosia maina no ilaina tsy ianao mikikika sy mivavaka be ony fa vavaka be tsisy farany amin'ity problème anao ty fa ianao ve vonona anao sitrapon'Andriamanitra fa zany ny secret any Josoa ka nafiry fa valy miady taminy ary zany koa pasteur secret atsika secret ndrandriary malala heritiana zany pasteur heritiana tsika
tena tsy mijery izany izy tsy miaino zay tenin'ny olona any zany ny pasteur firy ny olona nana ratsy azay za zay teo amin'ny folo taona mahery teo no nanaovako asan'Andriamanitra teto Antananarivo nanomboka tamin'ny 2007 tany hoany teo amin'ny 12 taona teo nanaovako asan'ny tompo teto misy ny makahala misy fiangonana manenjika azana misy pasteur makahala misy any amin'ny radio any tsy mahita tao afa-tsy ny mamely any ataony délivrance tsisy farany manapakozana nefa tsy hitakozy any ny olona mana ratsy ny asasa zany devoly ihany ny amoany io devoly ozy izy losifera ihany ny amoany io ny asasa zany reny le fanava any Afrika ny mana ratsy zanga mijery zanga miaino an'izany za tsy miraraha zany ny amandroso ihany de manao sitrapon'Andriamanitra mandroso ihany de miainga tamin'ny mpivavaka 20 tany hoany tany amin'ny 10 taona lasa za tsy mijery nizaniza tsy tia nizaniza iady amiko nizaniza fa zao ihany inona ny sitrapon'Andriamanitra de tanterahako fiangonana be sarin-doha jereo hitan'ny olona amin'ny télé azanao be sarin-doha Josoa reny ny secte jereo ty mivazavaza mivavaka zaka miraraha zany ny ampianariko mpino tanterao sitrapon'Andriamanitra fa za mijery zay zavatra lazain'ny olona sy vavan'ny olona zany za miaino an'izany azoko atao nge pasteur ny tsy mampanao sarin-doha andreny olona reo azo atao ane satria zany ny anenjehan'ny olona sasany jereo mampalahelo kely daola misarin-doha inona koa fivavahana be sarin-doha tsy mbo fietsy ozy izy le pasteur ray zay ty pasteur teny ty tsy mbo fietsy mihitsy maninona zao izy raha lany io sarin-doha io de mba amizay babaidabe ny olona mitsofoka ao zaka mijery zay olona be dabe sy vitsy zany ny ady hoe inona sitrapon'Andriamanitra fa raha clientélisme ny tedaviko sy amaron'ny olona ny tedaviko de nongotana sarin-doha azanao mba hatonga ny olona rehetrarehetra hitsofoka ao daholy fa ny pasteur tsy mitady olona zany androso ianao tsara io be sarin-doha tsy androso ianao eo be sarin-doha azanao ny ady le sitrapon'Andriamanitra ihany fa za tsy mijery zay niny zany ary zany no mahatonga atsika tsy voasakana mihitsy nizaniza iady aminao eo nizaniza tsy valana nizaniza faly nizaniza tsy faly tsika miakatra ihany miakatra ihany ary tsy azo nizaniza miakatra amina dimension supérieure ny olona varina miady aminao sy varina manenjika aminao tsika varina mandingana ny olana eo anoloana ary aiza izy zao aiza izy zao ny olona nge be da be reny nanenjika reny manomboka amin'ny tapimbavy fa mbola misy ihany manenjika azanao misy ihany nefa mahita hoe tena tirangate ohatra ny tsy hita zay diavana aminy fa mbola misy ihany keo ny manenjika fa zao tsy mijery nizaniza am'zany tsika ary nizaniza manenjika eo avy aloha anenjika nizaniza iady fa ny ihany manao sitrapon'Andriamanitra ihany hatramin'ny farany misy olona mijery eny ty fandarany ty nge pasteur mijery fotsiny izy mba hitsikeranao misy olona mijery eny ty fandarany teny mba hiadiavany aminao e fa tsy olana amiko za mandroso ihany ny ady ny manao sitrapon'Andriamanitra ihany ary zany mahatonga atsika tsy mitsahatra ny mandresy foana atoroko anretim-pino rehetra ny secret zany ianao tsy mahazo matikena masolo zany tsy mahazo matahotra vavambahoaka zany tsy mahazo matao masomena zany ary tsy mila mikoso maso am'izay olona vonina iady aminao fa raha mbola voninanao sitrapon'Andriamanitra ianao kasa anao sitrapon'Andriamanitra ianao elo lalana anao foana Jesosy ary tsy maintsy mandresy anao hatramin'ny farany misy olona nge pasteur Alvarez sasany efa nitantaraiky teto izy ty nahoana misy niny ray aman-dreny be ny fatadaza eto amin'ny firenena eto mosa nitsabo tena tany andafy tany efa bolana mahery izy nitsabo tena tany Frantsa fa tsy sitrany tena niala nenina mihitsy ny zana nitsabo azy fa tsy sitrany nahita tamin'ny internet izy tany Frantsa nitory-teniko sy ny fijorona vavolombelo reny nahita zao ny fanapa-kevitra ndraitsy zany atao olona tapa-kevitra tsy nijery ny voninany izy tsy nijery ny fiangonana nisy azy tsy nijery izy zany hoe ka zany manahirana rahany fa zao ny fanapa-kevitra izy mbola any andafy izy niantso pasteur kireta ato amitsika ho avy ihany a pasteur ao izy niantso pasteur reta ato amitsika izy mbola ny Frantsa lady ao izy tonga any amin'ny 7 sasany marainy tonga any a Madagascar de afiry mo fidiranao am-piangonana lahady de hoe amin'ny 10 sa ozy izy tonga de ho tonga hivavaka ao amin'ny 7 sasany izy tonga de tonga décidé izy pasteur ary tonga de naka place le eo amin'ny devant mihitsy vonina ny hivavaka fa tena marary izy amin'io zany ny fanapa-kevitry ny olona tena vonina mitady famonjena ny 2 andro ny vavahana ao
za mivavaka ho azy zany lehilahy zany ange paster teny hitanao hoe mijaly zany lehilahy zany za mandray azy nyresaka ta izy moa olona mba nraisina manokana satria mba hoe mba olona mba ray aman-dreny be sady olona manana ny maizy azy eto firenena roany mangididy daholo ivatany ray manontolo fa vovavahana ny ray andro tonga de niala ny mangididy i tsy mahita tory io nandritry ny amam-bolana maro vavahana ny roa andro nahita tory am'izao tsika miresaky zao sitrany alleloia najaniko daholo paster ozy izy ny fanafodiny meny dokotera tany frantsa fa nivavaka io ny telivrena atao sitrany zao moa zany isan'ny rahalahy mafana fo ampiangonanao hitanao tsy mijery nininy izy hoe ahoana fijery raha olona ambony ohatry zany ange azonao mety hitany olo am'tely azy inona koa natao ny tirangaty eto fa nity ve tsisy saina nga adala koa tirangaty to lasany amy secte mba olo ohatran'zao erika lasany amy secte tsy mirarahany zany izy fa tena fanapaha-kevitra hoe voninanao sitrapon'andriamanitra fa sitrana paster sitrana za tena miteny amin'ny olona hoe le izy hoa ny fandreseny Josoa zany paster tsotra be ary natonga ny firenena maro ny ororo azy zavatra raha ihany ny secretny izy sa nijoro nanao ny sitrapon'andriamanitra izy tsy mikosomaso mihitsy teo anolohany izy nijoro izy nanao ny sitrapon'andriamanitra nijoro tamin'ny fahamarinana nijoro tamin'izay lazain'ny baiboly ary nakatory zay lazain'ny andriamanitra mpandresy izy hatramin'ny farany paster Alvarez ny mijeryny tena zay fijorona vavombelona zay nao paster de mahatsiary ota le fijorona vavombelona voangana nisy anabavo zany paster tato dia any ampiangonana zany de zao nitory teniny hoe aza makany am'ireo fiangonana secte reo a de teneniny te moa zany le anarana fiangonana nisy atsika teneny ireo fiangonan'ireo a Josoa zao devoly araka ny teneninao teo hoe devoly asomy devoly izy ihany mampiditra devoly aminao de hoe lazay mifametsika devoly anao ka ty anabavy ty zany a na enao zay fampianarany tao ampiangonana zay de tsy nandingana tieto mihitsy tsy nandingana nefa narary tao anatin'ny roapolo taona narary fo ary fiatsin'io aretim-pony io dia amin'ny ala izy zany tsy mahita tory mihitsy de mena fanafody mampatory foana matetika zany fa amin'io rehefa mametsika zany io aretim-pony io ma na tsy metsika fa tonga de tsy mahita tory amin'ny alina de fanafody mandeha pile zany io raha matio de misy fotoana ndraindray ny andalana eny a to de mitsipaka ho azy eny vokatry le aretim-po de nitsabo tena atao anatina roapolo taona de izy moa efa lehibe de efa lehibe koa zany le mamany de maty zany le mamany de le mamany io rehefa maty a de savazavay tao carnet de tao anatin'le carnet any tao a nisy soratra hoe iranona babaka ry amin'ny trano fivavahana ohatr' zao a avaon'olo koa mbola nanakotosy olo io a de misoratra ao le carnet zany mbola misy olona nanantrosy de vavaka ty avaon'olo ka nanantrosy tao anaty carnet de tonga tato izy nitaky ny pisosana tady ny olona io ka rehefa tonga tato izy a tao anatina fotoam-bavaka mihitsy de hoe andrasy vedeo tao mbola mivavaka le olona de niandro teo izy kaka ozy izy fa tao anatin'le fotoam-bavaka tonga de nahaino zavatra namaivahibe ozy tatao anatiko tato de nitsipaka ozy izy takitosany nalehany tao mihetsika devoly izy tao lasa le devoly ary niarina avy eo ozy izy a le olona nananay trosa ozy izy azonay le vola tonga de meny le olona tsisy problème fa izaho ozy izy taorinan zay tonga de sitrana roapolo taona narary fa vao niditra tao zany niala an'iny tonga de natory tsy nina fanafody tsony nefa isan'andro a tsy maintsy mihinana fanafody vao matory faharoa misy fotoana zany a rehefa ohatra hoe mandeha zany ny andro sy fotoana hoe isaka tapabolana isan-kerinandro eo raha sy dira de tsy maintsy mihetsika le mitsipaka eny an-dalana izy fa taorianan'zay zany efa amataona maro tateorinany tsy nihetsika devoly tsony izy tsy nitsipa teny an-dalana efa tena ratsa-bivavaka izy ary gaka ozy izy raha nitory le paster anay ozy izy narahako de tsy sitrana mihitsy a ary mbola inona mpanafody ary mety efa maty ahotr' zay fa vao nandikana ndray mpandeha tao anatrano fivavahana ozy izy tonga de sitrana nefa roapolo taona nararina roapolo taona paster izany araka ny tenenina teo hoe rehefa andriamanitra zay ny momba anao hoe rehefa andriamanitra zay momba anao a miaraka aminao dia azo antoka ny fandresena eto koa de mahatsiaro ny fijorona vavombelona ny nitory-tenin'ny paster be ninona paster ta fotoana taololo-kely zay de zao fijorona vavombelona nataony misy ozy izy mpanompon'andriamanitra zay mieritreritra fa miaraka amin'ny andriamanitra nefa tsy makataon'andriamanitra za ozy izy nahita paster ozy izy a azo lazainy hoe nampiasain'andriamanitra ihany io lehilahy io nanasitrana zay zany fa meza-pahasoavan'io lehilahy io manasitrana marary fa nisy taona ozy izy maty io le rangahy io hitako mihitsy ozy izy nafatesany
fa zao izy napatahotrana ary zako izy pasteur Beninina moa de anisan'ny lehilahin'Andriamanitra mba ampiasain'ny tompo maneran-tany tena mba ohatra hoe mba mpanompon'Andriamanitra goavana zany izy eto amin'ity tany ity de zao nyteneniny hoe rehefa maty ozy izy oranga io a de nataon'Andriamanitra hitako mihitsy ozy izy le devoly anankitelo goavana be naka ny fanahany oranga io izay mpanompon'Andriamanitra nefa maty tao anatin'izay nefa mpanompon'Andriamanitra nanompon'Andriamanitra ka raha misy olona zany hoe manompon'Andriamanitra nefa anao tsy manao sitrapon'Andriamanitra de zay mieritreritra ianao hoe satria nombanao Andriamanitra nampiasanao Andriamanitra de hoe tsy maintsy ho any an-danitra ianao fa raha vao tsy makatoa tenin'Andriamanitra pasteur araka ny teninao teo hoe tsy izay mako manoako tompotompo ary misy any amin'ny fitsarana any ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zay tsy efa nitorony sitraponao ve zay tsy efa nandroka devoly tamin'ny anaranao va zay ty ozy ny tompo hoe tsy fantatra akory ianareo fa melampo mpanao meloka ny tsy fakatoavana tenin'Andriamanitra ny tsy fakatoavana n'Andriamanitra tsy fanarana sitrapon'Andriamanitra ato anatin'ity baiboly ty pasteur na de ohatrany hoe momba anao azy Andriamanitra dia matahory ianao satria raha am'izao fahavelomanao zao mbola afaka mibebaka pasteur am'izao fahavelomantsika zao ne mbola afaka mibebaka ianao raha ohatra anao nianatra tamin'ny université pasteur ny olo anankiray de efa tonga hatrany amin'ny 4e année ohatra nanao droit izy ohatra de eo izy vao mahita hoe ohatra tsy mety amiko ty droit ty resaka droit ty reka fa iverina hianatra indray anao science ohatra docteur anao ohatra de mbola afaka miverina ianao manao docteur miverina re première année indray nefa navita 4e année azy mbola afaka manonitra ianao fa raha any amin'ny fahafatesa ianao tsy afaka manonitra tsony tsy afaka hoe iverina indray mbola anao iverina hianatra indray hoe iverina ivelona indray iverina anao sitrapon'Andriamanitra indray fa tara loatra fa de mbola misy fotoana de aleo makatoa tenin'Andriamanitra de koa misy fijoroana vavombela ray pasteur zay zavatra nitranga tany ampitan-dranomasina ihany resantsika misy mpanompon'Andriamanitra zany Telosborne izy mivady reo dia pasteur de nanapa-kevitra zany izy reo no evangeliste international de nitory teny tany Inde tamina boky moa zany nahitana an'izy ity boky soratany zareo tany Inde zany zareo Inde moa dia marina fa hoe firenena eto ambonin'ny tany zay maizina indrindra zany pasteur maizina indrindra fatsika zay tsy malala zany raha filazantsara no resahana maizina indrindra zany izy amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany ary resaka filazantsara no hoe toriana zany de tsy mety de izy reo zany tonga de nandeha nitory teny tany de rehefa nitory teny tany zareo tsy naomby mihitsy tsisy mahita ny olona mitory de mamitory fa tsy naomby de verina tany satria amerikana zareo de verina tany Amerika no verina tany Amerika ry zareo nefany dia nisy vehivavy anankiray zay evangeliste international koa izy io nitory teny tany Amerika Coleman pasteur Coleman de rehefa nitory teny Coleman io nanao évangélisation de gaga nefa i Telosborne mivady hoe ahoana ty vehivavy ty nomban'Andriamanitra be tahaka an'izao sitrana amin'ny marary nahiratra ny jamba de nanontany zareo inona kay ozy izy no natonga anao naomby be ohatr'izao nefa zay tany Inde tsy naomby fa anao ny ianao eto Amerika ny naomby de zao notenenin'ny Coleman hoe satria fantatro izy fa miaraka amiko Andriamanitra izy ary Andriamanitra naneraka anao eto de zay mahatonga ny zavatra hitanao de ina rozy izy ny tokony ataonay de natoriny teo moa torevitra hoe ndanareo mivady ihany na mivavaka de antanio ny hevitr'Andriamanitra de rehefa mivavaka zareo de nanontany ny tompo tao anaty fifadikany hoe tompo fa nahoana zay tany Inde no tsy nahita vokatra mihitsy de namaly ny tompo tao anatin'le fifadikana hoe satria nareo nandeha rery tany satria za tsy niaraka taminareo tany fa nandeha rery tany nareo fa am'izao mandehana miverina any fa momba nareo am'izay de rehefa nandeha tany zareo miverina zany de nanefa ny filazantsara de inona tokoa zavatra nitsanga nitsangana amin'ny malemy nahiratra ny jamba malady marenina naseho be zany le famantarana sy fifagakana ary dia zavatra ntranga de zao pasteur nisy école goavana be teo akaikin'le toeranaovana évangélisation de io école io zany tena antikrista be de niraisainy reo mpianatra reo hoe andao ary vao mandeha io fitoriana filazantsara io dia tondra vatsika de kortantsika io fitoriana filazantsara io paritaksika io de ao anatina emplein-le fitoriana filazantsara tena ao anatina le fanasitrana sy fagagana iny tsy miasa no tonga le mpanakorotana avany anakorotana itorabato de zavatra ntranga pasteur tamin'ny fotoana io araka ny boky nysoratana zao tonga de ny zavatra nanimipiratra be teo ampovoan'le terrain teo tonga de nandoalika daholo reo mpianatra sy olona teo mibebaka daholo ary de nseho voninahitran'Andriamanitra ary dia tafita amin'ny fitoriana filazantsara satria ny antony miaraka tamin'zareo Andriamanitra pasteur araka ny teny teo hoe
rehefa miaraka aminao andriamanitra ataovy azo antoka fe miaraka aminao andriamanitra ao ny afahanao mahazo antoka fe miaraka aminao andriamanitra ny fakataovana sitrapony pasteur zay izy io pasteur melony amaranatsika ny fandarana tsara mariana raha miresaka tsika pasteur ohatra hoe raha nyresaka zao to momba ny fiangonako dia tsy milaza hoe fiangonako ny tena inona raha nyresaka momba ny fiangonako dia resaka ny fijorona vavolombelona fotsiny no tena tia na hatongavanao anatin'ireny fa tsy ilazana hoe ny atsika rery ny fiangonana tena zao na atsika rery dia nisisan'izay tsisy dikany daholy tsy zany ny tia natongavana fa ny tia natongavana dia le hoe rehefa manao ny sitrapon'andriamanitra ianao ary vonanao ny sitrapon'andriamanitra ianao dia miaraka aminao andriamanitra ary rehefa miaraka aminao andriamanitra tsisy nizaniza maharesy anao zany asa raha mazava zay pasteur tsisy nizaniza maharesy anao zany rehefa miaraka aminao andriamanitra fa rehefa tsy miaraka aminao koa andriamanitra dia miomana fa tsy maintsy potika ianao ary miomana fa tsy maintsy ravy ianao rehefa tsy miaraka aminao ny tompo asa raha mazava zany fampianarana zany pasteur alvarez zany zany ny zavatra ampianarina amreto olona rehetrarehetra fombiazany Josoa zany dia ny hoe izy nanao ny sitrapon'andriamanitra fa rehefa tsy manao mahatonga anao tsy mahomby eo ngera lahy mahatonga antsika tsy mahomby eo ny pasteur dia hitanao rehefa tsy mahomby ianao lasa be fialonana fotsiny sisa lasa be fialonana dia miady dia mitady ny fomba fotsiny lasa mitsikera fotsiny sisa ianao dia lasa hitanao lasa tsy manana vision ianao fa lasa réaction misy pasteur nge pasteur manangana fiangonana tsy noho ny vision an'andriamanitra fa resaka réaction azanao tsy vision fa réaction zany hoe manangana le fiangonana izy mba hanoerana anao manangana le fiangonana izy mba hanapotehana anao manangana le fiangonana izy mba hitsikerana anao fa tsy manangana le fiangonana izy noho ny vision an'andriamanitra fa samy hafa ny vision sy réaction ary be da be pasteur tratrana zany mitory teny izy eo am-piangonana lasa tsy le vision tsony ny toriny eo am-piangonana tsy fampianarana fa réaction lasa sa hoe zany lasa ohatrany hoe miaro tena fotsiny izy sisa miaro tena fa tsy manafika azarazanao zany mahasamy hafa an'izany zavatra dia lasa mampalahelo ka za zany tena miteny pasteur hoe ny fahombiazanao amin'ny Jesosy rery any tsy ny effortnao tsy niezaka ataonao ilaina ny effort tokony atao pasteur dia ny hoe ianao manao ny sitrapon'andriamanitra fa tsy ianao miezaka ho tafavoaka fa raha miezaka ianao nao ny sitrapon'andriamanitra dia andriamanitra hanampy anao ho tafavoaka fa raha miezaka ianao ho tafavoaka nefa tsy vonanao ny sitrapon'andriamanitra dia mandeha ila ohatra ny kiraro ny be mina fotsiny dia ho reraka eny an-dalana ianao ary be da be fiangonana reraka amin'izao fotoana izao satria lasa miezaka tsika ary zay sapatatsika fa tsy miezaka tsika hanao sitrapon'andriamanitra mazava zay alevavaka tsika isotrany tompo misotra indrindra raiky noho ny aben'ny fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka hanampianatra nanoro lalana zay tokony ho takatry reto olona ireto mihitsy efa zay javatra nampitaina teto hoe tompo ahafahanay mandroso ary ahafahanay mitombo reto mpijery sy mpanaraka fandarana amin'ny radio reto hoe dia manantena fa hotahinao hisokatra ny lalana ary manantena fa hizotra ho any amin'ny fandresena ny fiainanay hizotra ho any amin'ny fandresena ny fiainanay hizotra any amin'ny fandresena ny fiainanay ary tsy maintsy mandresehatra amin'ny farany dia hotahinao reto mpijery mpanaraka amin'ny fandarana reto ary indray fahasoavana sy fitahina avy aminao any izy misaotra indrindra tompo amen dia zay sainga mba pasteur Alvarez no zavatra azo ndresana androany fa dia ho amin'ny manaraka ho itozantsika ny fandarana manantena pasteur fa nisy zavatra be da be azony retolo retony raisiny tsika eto tsy sanatry mivavaka mielively tsy zay natao eto fa tena fampianarana mba hitantsika tombo aza ninina andresanay teto hoe dia aza le réaction hoe aza mijery akory le hoe iza no nitory fa hoe inona ny fampianarana azy kontsoahany afaky mandingana io zavatra sarotra eo amiko hotany to pasteur Alvarez veloma manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava
ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur randriary malala heritiana davidson sy ny pasteur tovinarivo tremarivony manasantsika rehetra tompoko